Adventist World Radio. Lay feon'ny fanantenana. Indray andro dia toy izao no valon'ny fanambarana nataon'ireto voafonja vitsivitsy raha nanontanian'ny mpanao fanadihadiana mikasika izany atao hoe fivavahana kristianina izy ireo. Aleonay hoy ireto voafonja, aleonay mamaky toriteny toy izay miaino toriteny. Eny tokoa, ny hoe toriteny akory dia tsy ny famakiana ny tenin'Andriamanitra ho renesin'ny sofiny maro ihany na ny filazana izany mandrakariva na dia mitondra fandresen-dahatra noho ny heriny aza izany, fa ny toriteny tsara indrindra dia aoka ho tsarovantsika fa ny fanehoana ho ampiainana mitovy amin'ny an'i Kristy. Izany ny toriteny feno fandresen-dahatra mahery vaika indrindra eto an-tany. Dia ho tanteraka amintsika rehetra izay mpanaradian'i Kristy anie, izay voasoratra ao amin'ny Korintianina 2:3 manao hoe: ianareo no epistilinay voasoratra ato am-ponay, sady fantatra sy vakiany ny olona rehetra. Amen. Miteny ny Baiboly hanisan'andro no fonaina, raisoa am-pofazamalaina fatomotrany andro izay. Ankizy, mahay makato. Ankizy malagasy, maminanja manetra. Ankizy malagasy, mahovizao tontolo izao. Manahoana daholo sika rankizy. Ny ekipan'ny feon'ny fanantenana dia fary tafahoana amintsika amin'ny alalan'izao fandaharana izao. Iaraka handray lesona mahasoa avy amin'ny tantara izay iarahantsika miaino eto isika. Dia antsoa izoky zandry namana mba hiaraka iaino izany fandaharana izany. Meno finaritra a? Zay asaina atao no atao. Tantara no soratany anitra ny Rina Arivony, andrenesanao amin'ny Fanja, Rila ary Naritiana. Tommo, mba avikely angenao azafady. Ahoana izay nena? Andeha haka refinakanjo any amin'ny Ramatora soa vetivety dia fotoana enti-modinao fa ho tsaraiko rehefa avy any Dia ela sahaingany neny no any? Vetivety any mino fa vitanao tsara ny enti-mody mandra-patongako. Eny tompo. Zay fa lasineny Zao le manahirana mihitsy. Misy fandarana tsara be zao ao amin'ny fahitalavitra nefa sahasainy mamita enti-mody. Inona reno ataoko hitako ny hevitra. Sady mijery fahitalavitra manao enti-mody. Tsara kosa aloha izany nahita hevitra ihany amin'ny farany. 7:7. Way! Tsara be le hitako teo 7:7, 3:10, 3 mipetraka, 2 mandeha. 2 ampiana 2,
ela be ary veneny vao tonga sa vetivety. Zao a sady mianatra zany no mijery tele, sady mahita filma no mahita dessin animé no devoir enti-mody vita. Sara kosa aloha tena soa fa tsy teo ny eny. Oay ohatray oay tosa mandeha am'izao ve io ankizy kely io? Mienjery eo io. Oay telo amby folo, telo mipetraka, ray mandeha, diso ndraiky ty kosikosika telo zay. Ko tsy maintsy vitaina ny enti-mody moa ny teleko, tsy maintsy jerenako. Odio aiza olona Zay tompoko. Mba saika hitady aninonareo azafady. Tsy ao izy fa mbola lasa nandeha sady ela be mihitsy hony izy vao tonga eo a. Tsy alanao amin'ny manaraka miverina. Ahoana re zany? Aleo andrasako fa tena misy ilako azy maika ka. Mbola ela be mihitsy ange izy raha mise vao tafaverina eo e. Aleo apetrako aminao ary ny afatra e. Tsy aleo ianao ihany no milaza an'izany fa za koa ange raha mise maika be mihitsy e. Eny ary aleo ary amin'ny verina amin'ny manaraka e. Veloma ary e. Veloma se. Aiza ianao e? Efa tonga neny? Mba endry ve zanaky neny tato e? Vetivety loatra neny ka. Endry ihany neny Ay. Ary aleo ary ho tsaraina aloha zany ny enti-modinao dia misasa ianao rehefa aveo dia mikarakara sakafo neny satria tsy maintsy amin'ny valo ianao matory sao dia tara fifoazana eo indray. Aiza ny enti-modinao? Ty neny Andre, ary to feny takosina sy tsipitsipika amin'ny bilobiloka be rety ka ianao ry Tom e. Maloto be mihitsy fa maninona ry Tom sady 1, 2, 3, 4 diso daholo ny kajinao. Isan'andro anefa diso anankiray monja. Jereo ane. Ary angatsy misy fitsipika anao tao ohatran'izao ny kahery Tom Misy ka. Fa maninona ny tsy ampiasaina? Fina mahazo any Tom e? Neny Ine? Ka tsy mety ry neny kay le sady mijery tele no manao enti-mody Ay moa zany nataonao tato. Mifona neny fa tsy anao an'izany tsony Tom, tsy mety mihitsy zany. Fa tsara aloha rehefa tsapanao tsy mety nataonao e. Fa hono nisy nitady avy teo. Why? Tena diniko. Nisy nitady neny dia amanaraka hono izy miverina. Amin'ny manaraka? Tsy nisy zavatra na hafatra napetrany ve teo e. Nefa zany tena ilaiko mafy mihitsy. Ka efa saika Naninona? Teny ihany izy fa za koa ange maika mita ny enti-mody kory neny e. Zao ny enti-mody maika vitaina. Zao mety ve zao aminao e? Tsy mety zao aminao. Zao ny zavatra ny ilaina maika avy any amin'ile olona tsy niraisinao. Ny enti-modinao tsy vitanao. Jereny ka ianao maloto be diso daholo zavatra nataonao. Mety zao aminao? Mino ary Tom fa tsy hanao adalàna toy izao tsony ianao Zay asaina tao ihany atao. Ny ankizy endry ry Tom dia manaraka zay lazain'ny ray aman-dreny. Makatoa neny tena mahafaly ny ray aman-dreny ry Tom e. Zao noho izy ry Tom tsy maintsy hiverina any amin'ile olona satria tena ilaitsika maika ny zavatra izay tokony nateriny teo. Azonao zany? Kanefa tsy maintsy miandry ahy ianao
zay vao afaka mikarakara sakafo zany sika dia zay vao misakafo. Kanefa zao tsy maintsy averinao daholo ireo entomodinao rehetra ireo na mifiry avitanao azy zay vao misakafo sika. Azonao zany taona eny tompoko dia tsy mahazo mijery fahita lavitra tsony fona eny eny mino afa-tsy anao ny adalàna ohatr'izao tsony ianao tena trano tsony. tsy natao an'ny taoma ihany raka izy ny teny nataony neny teo fa natao atsika rehetra izay miaino izao fandaharan'izao ihany koa. Rehefa mankatoa sika na tsy mankatoa dia tsy maintsy misy fetraikany amin'ny hafa mandrakarivo izany, koa manomboka izao dia arao tsara izay lazain'ny dada sy neny fa sady mampahendry izany no mampahay. Dada sy neny aneraka izy no mpanabe izay solo tenan'i Jesosy natao hitaiza sy karakarantsika ho enohy tsara ary mahaiza mankatoa mandrakariva. Amin'ny manaraka indray awr malagasy @gmail.com. awr manolotra ho anao feo ny fono tena. indray nandeha dia nisy lahiantitra anankiray niteny tamina tovolahy anankiray izay handeha hitady ravinahitra any an-tany lavitra. Zao no teny nataony: aza sakanana amin'ny fampanara-nampo ireo filanam-bany mpahazony tanora ny fanambinana tian'Andriamanitra omenanao. Hafatra avy amina olon-kendry izany, mitady fanambinana, mitady fitahiana avokoa ny olona rehetra na iza na iza. Ny fomba ikaroana an'izany angamba no mety tsy mitovy araka ny faharesen-dahatra ny olona tsirairay sy ny finoana ananany. Ny tena katsahan'ny olona fatratra dia ilay fahasambarana vokatry ny fananana fiadanam-po maharitra, izay no tena katsahan'ny olona rehetra. Tsy vitan'ny vola sy ny fahafinaretana ranofo anefa izay mandalo sy mety manimba ny fahazonan'izany fiadanam-po zany. Asa namba efa nosaintsainao tia andininy anankiray voalaza ao amin'ny soratra masina ity ao amin'ny oabolana 7:17 oabolana 7:17 izay mivaky tahaka an'izao: izay manafina ny fahotany tsy ambinina. Izay manafina ny fahotany tsy ambinina. Ny fanambinana avy amin'Andriamanitra no resahany eto, dia fanambinana mitondra fiadanam-po maharitra mipaka ny amin'ny mandrakizay mihitsy, fa tsy eto amin'ity tany ity ihany. Eto izany Andriamanitra dia milaza mazava ny antony anankiray lehibe izay manakana ny fanambinana tsy ho tonga amin'ny olona anankiray, izay manafina ny fahotany tsy ambinina, fa izay mitsotra ka mafoy no ahazo famelan-keloka. Izay mitsotra ka mafoy an'izany fahotana izany no ahazo famelan-keloka. Dia ny famelan-keloka izay fendohan'ny fanambinana rehetra avy amin'Andriamanitra. Raha misy olona anankiray mahatsiaro hovesaran-keloka dia tsy hanana fiadanam-po mihitsy izy. Mbola manana fahotana fenina venao azy, mbola manana fahotana tehirizina satria tsy foinao venao, kanefa mikatsaka fiadanam-po marina avy amin'Andriamanitra. Mila mandray fanapaha-kevitra anao safidy mazava zany ianao. Ity misy tononkalo anankiray izay mety atsikaiky anao ihany ny manaraka azy eo am-boalohany, kanefa arao hatramin'ny farany, fa misy lesona natao hampieritreritra tsara antsika ao anatiny ao. Ankafina fa inim-bola zaza arivariva tamin'izay, tsaroko fa nisy kilalao iray. Ankafine minao fa fantatrao, andraso anie ho tantaraiko fa arao.
nitsokan'ny afiny izahay fa mitampo maso kosa misy boka anankiray. Ilay boka dia nanisa isy ray hatramin'ny 10, fa ny ankizy kely kosa niara-ny afina daholo. Isa 2, 3 nanomboka ny isa dia nirefatra dia lasa. Dray ilay toerana fiafenako ifa lasan'olo-kafa dia niodikodina ao nijery. Wow, nahita toerana hafakely io satria tao anaty dalina dia nitsofoka dia niditra mba ho amin'ny lalindalina. Ny famaly ny antsoantso, vita vô, oh, vita vô, vito. Dia nitady ilay boka, io petera, io rasoa, ao akaiky ny tambo, io indrema, io ifara, ao ambadiky ny vala. Dia nandroso ny minitra, izao no sisa mbola tsy hita. Fa ireo ny afina amin'ny toerana mahazatra, mora hita mora tratra. Dia tsy nikofokofoka ao fa ao anaty dalina ao. Dia niaretako ny maimbo sy ny fofona maloto, notapenako ny orona mba tsy ho reny fokofoko. Sady ny afinao ny faly, tany an-tsaiko tany hoe ilay boka zay mijaly, mipenipenina mitady, izao mamitsaka dia miandry. Dia nanomboka efa leo atsasakadiny ny lasa, izao ilay falifaly teo to nanomboka hafahafa. Ela, ilay minitra lasa ora, tsy naharitra aho fa nivoaka moramora. Nifoka rivotra aho dia nitodika anjery, tsy nisy ankizy tsony fa indro izao irery. Notazaniko ry fara, ary to manao tantara. Ali baba, comment t'appelles-tu? Et la police sa voleur? Hoy ry ndrema sy petera. Ry rasosiny namany kosa, raha osy-jambo, raha mahita ianao. Ohatray, fa niova ngala kilalao. Nanatonao dia mody adala, mody hoe tsy nahalala. Kanefa ny tany an-tsaiko tany, na tsy aro menatra aoka izany. Izao ilay sasany andry mba niafina irery, filay boka angany tady, ilay boka angany jery. Ty zaho hoe nirehare ho tena fety sady tena nanan-tsaina, saingy indrisy ny alamaina. Ory namako malala, ny fiainantsika ane notondron'ilay tantara. Anio, dinio ny tenanao, sao variana anaty maimbo tsy maharaka lalao. Sao dia mbola mankafiro ny toerana mangina, mankamamy fahotana dia mahita fifaliana. Mikonikonina irery anaty fofona masiso, to tsy mahalala kory fa mizotra lalandiso. Tsy mbola tara ndao ialana, lay toeran-dratsy na hatamana. Jereo reo namanao miroso, mitady fatratra ny tompo. Dia ho tara ve ianao, andao hiovy izao dia izao. Amen. Mpanoratra Eki. Misaotra ny Eki isika zay nanoratra sy namaky any antonokalo iny. Inoko fa tafitany amintsika, indrindra fa isika tanora ny Hafatra. Andeha veritsika indray ary lay fanontaniana efa napetratsika teny aloha. Te azo fanambinana na fiadanam-po marina sy maharitra venao, zay manafina ny fahotany tsy ambinina ho ny ten'Andriamanitra, fa zay mitsotra ka mafoy azy no azo famindrapo. Tsotra zany ny fepetra rehefa vonina ny tsotra amin'Andriamanitra ianao, ary miresaka aminy mivantana mpinoana hoe fantatro fa ratsy ity fahotana ankafiziko ity, kanefa tsy mety ho afaka amin'ilay izy mihitsy aho. Te hiala atompo, fa afao aho. Dia izao no teny fampanantenana azo antoka avy amin'ilay Andriamanitra tsy mbola nandainga ho anao. Ao amin'ny Jaona 1:9-7. Raha ho isika tsy manana ota isika dia mamita tena, ary ny marina tsy ao anatintsika.
betsaka ny olona tsy mety diso zany ary raha misy fahadisoana ny arahana natao aza dia ilay hafa no manana ny fahadisoana fa izy tsy mety diso mihitsy. Mamita tena ny olona tahaka an'izany dia izao no toy ny teny fa raha miaiky ny fahotantsika isika dia mahatoky somarina izy ka mamela ny fahotantsika sy manadio antsika ho afaka amin'ny tsy fahamarinana rehetra. No hoe mahatoky somarina eto dia mazava tsara fa tsy mandangy izy, azo antoka ny fampanantenana omeny. Dia izao koa ny voalaza ao amin'ny Jaona 5:5-7 raha ny zanaka no afaka anareo dia ho afaka tokoa ianareo, raha ny zanaka no anafaka anao dia ho afaka tokoa ianao. Izy no anafaka anao fa tsy ianao, tsy ho vitanao no afaka amin'ny herin'ny tenanao. Izay fitsoranao amin'izay fotsiny no andrasany dia anafaka anao izy. Andramoanie ary aza mangatakandro dia ho hitanao fa ho afaka ianao. Amen. AWR boîte postale 700 Antananarivo 100. Tanora mandray andraikitra mitondra fanantenana. Indro indray fa mitaika ny ora izay ny fanaovantsika ko manasa antsika rehetra, indrindra isika tanora anaraka izao fandaharana izay natokana ho antsika izao. Apetraka amintsika ny fanontaniana manao hoe: ry tanora, iza moa ianao? Ary antokony iza no andanianao amin'izao fahatanoranao izao? Satria tsarovy fa tsy misy afa-tsy antoko roa no azontsika iandaniana eto amin'ity tany ity, dia ny antoko ny lanitra sy ny antoko ny satana. Mahakasika izay indrindra ary no ndeha iarahantsika midinika eto miaraka amin'ny namana Eliandre amin'ny tantsoa. Arao ary aloha ny tantara meno finaritra o. Iza moa ianao? Tantara no soratan'ny fanjaniaina, andrenesanao an'ny zoanitra nary fanja. Dia tsy tonga mihitsy ve ankindry ry Vivianina tamin'ny sabotsy nefa fotoana mba efa mifanarahana izao? Ka tsy nivavaka indray ve izy ry Mirana? Zany ve dia agaganao e? Ie, marina mihitsy izany. Eny e, efa fantatro. Dia mbola nandeha mivavaka koa izany ry tamin'ny talata hariva. Efa mifanarahana mihitsy io fotoana io mba hoe complet ny iray kilasy. Tsy tongondry maninga n'io foana. Aza masina loatra ry Vivianina fa mampimia. Tsy hoe mampimia ingia na mahatesitra fa efa nanontaniako tsara kosa aloha dia nisy radony amin'ilay programa atao amin'io dia tsy tendre satria lanonambe miaraka amin'ny zava-pisotro isan-karazany natao. Ny fanarahany be somary kosa nge hoe manoka ny fety io dia mba asiana zava-pisotro mamamy kely. Izany ve tsy tiany Vivianina? Ndriany afaka misotro zava-trafy. Aza tery saina ho aho. Sa le hoe misy balina? Zany koa ve anininy? Tsy terena ngefa zay te hiloka mahazo miloka, zay mba te hifoka mahazo mifoka, zay te handihy mahazo mandihy. Aiza indray nisy ohatr'izany? Hitako. Safidy ange io fa tsy tereny, fa mba hoe miara-paly daholy, Mirana aza na sotro labira firy. Sady hitako nalany sigara maromaro ihany ry tamin'iny talata aliny a. Kangamo izany atao fanao matetika fa rehefa mba miara-mifaly dia miara-mifaly e. Zay aloha e. ka izay indrindra ingeny tsy nandehanako reto e, tsy mety amiko le programa. Zay ho any mahavoanareo kristianina tony, tery saina. Fiainana mandalo tiako tsy ararotina hitsetsefana ny maminy. Azafady kely ry Donia, za koa mba mivavaka kristianina ihany fa tsy adaladala oatra ny Vivianina. Le fisainana mihitsy mila amboarina ry Vivia. Tsy hoe rehefa mivavaka dia tsy manao fanaon'ny olona,
lazain'ny olona ho adalindry zao mirana sady mivavaka ao am-piangonana maharaka ny aty ivelan'ny fiangonana isy ohatr'izany ray mitovy ihany ho a na kristianina na tsy kristianina na mivavaka na tsy mivavaka zay hitondranao ny fiainanao ihany io sira mihitsy ho a ity izy ary aloha zao no izy rodonisy mirana tsy hoe adala na terisaina raha ohatra ka tsy manao ny fanaonareo ary tsy anjarako ihany koa ny ny tsara izay tianareo atao fa safidy io e tena fahendrena mihitsy koa zany ka eny fa saingy izao kosa ny any fotokevitro amin'ny mahatanora tsy mbola nahita fanandramana teo amin'ny fiainana dia tsy maintsy mila mpanorry sy mpitaridalana izay nge mahatonga antsika mba miaraka sy ny fampitaritarikeny mba mifanoatoa tsy ho lavo eny raha vivianina ka raha ohatra ary ka samy tsy mahay no mifampitaritarika dia aizany efa rany e tsy jamba mitarika jamba ary izay mihitsy ny aneny no antony ilana ny fivavahana ary mirana e atao matotra fa tsy atao lamody na saritsary ny ivelany fotsiny ka rehefa mba manao ny olona dia mba manao koa manao nyfanaon'ny olona nefa tsy fantatra akory ny antony anaovana azy dia rehefa mivavaka zao vivianina dia inona zany ny atena indrika tena mba mandaitra ve ay io fivavahana amin'ny fo io ny tena hitako miaroaro donia zany miaro atsy anaonao foana miaro amba anao safidy tsara miaro atsy ho tia tena miaro amin'ny loza miaro ary rehefa kivy miaro ary manome fanantenana ho ahy e zany tokoa very vivianina eno ay ny veriko fa hoe rehefa mahazo azo taona ny ho any ny olona vao mandeha mivavaka fa amin'izao fahatanyrano zao aloha mba andao ry donia andefa tara variana teto lasa zay radoskri andao fa roviny ianao natapitra ny moralina vivianina eo e aza masina loatra ho a mialatsiana kiry mirana f'izay aho vao tonga mamangy andria tany apakana rivotra ny nahareny vaovao dia miverina aloha misaotra kia ka manahoana ny fahasalamandry izao sao sisa vivianina aza manary togoatra ni fa mbola afaka mitsabo e sady misaotra an'Andriamanitra kiry mirana fa tsy maty ny lozam-piarako dia mahatsiraviny indria fa ahoana hoy ny dokotera e tsy niratra ny tarehako sy ny tongotry tapaka ny tena mampangiry firyary vivianina fa ny ady tsaiko atraiza mety efa ran'izao adalana tokony tsy nisy zao tsy azoko ny tiany mirana olazaina vivia efa fantatry indri fa tsisy afaka fanadinana ny na za na rato na idoni na ikri azo arenina ny zany e ka atao landatsany ely izy dia hoe andaoranga hiala voly amono heritreritra mba hanalazy dia ny fampitaritarika monjy alim-pandizana aloha e kanjo mambe tandry donisy kry dia niady vehivavy taman'olona tany farany ny fanenjika tamin'ny fiara mihitsy e dia nanaraka andry zareo koa ve mirana adaly efa tsy tompony tena tsony ny arany rohatra tany daholo ny mpamily mamo ny entina mamo ny enjehana mamo ny tsy mamo moa maditra velona rosane zany ry mirana e ny fiara ray nydona tamin'ny vody azo ny tômôbilina nitondra ny vadibadika tany tamin'mbary potika tanteraka nefa n'olona nindramina ny kile izy le fiara ny enjehanay ho ny nandona olona ihany koa loza kia dia aiza hono zao ry donisy ry tsy haiko hoe iza maty fa idoni ho mbola tsy mahatsiaro tena hatramin'izao ny tompon'le fiara nindramina ihany koa tsy manaiky fa averina amin'ny laonina soloana ho ny fiarany raha tsy izany dia toriany any amin'ny manam-pahefana hono izay aizany aleako ry vivianina toneo tsara aloha saina ry mirana toneo tsara aloha e tena nanenina mihitsy ahy
Sangeka tsy kitay, tsy vary mainy. Tsy te hifanatrika amin'ray aman-dreniko mihitsy aho. Efa nananatrange izy ireo hoe Mirana, zaho mafilo e. Ny ratrapony, ny adi-tsainy, ny fahasahiranany. Hoentiko aiza daholo. Tara loatra vao nahatsiaro saina ary Vivianina. Zay Mirana, oka marina izay fa andao ny vahaolana ny tady avintsika e. Zay mihitsy ny ndeha atao. Sambatra indry. Tsoroko fa miverimberina ataondohako daholo reny resaka nataontsika vao aingan-dreny hoe tsy manana fanandramana eo amin'ny fiainana ny tanora fa mila mpitarika azy mpanoro lalana. Dia Andriamanitra izany. Zay mihitsy ry Mirana. Izy ny tsy ambaratelo fahombiazantsika sy vahaolana amin'ny sarotra rehetra. Afaka miarantsika amin'ny ratsy ny Andriamanitra e. Afaka manoro lalana antsika izy. Afaka manasitrana. Ary vahaolana amin'izay tsy vitan'ny olombelona io raintsika any an-danitra io. Zany angeny tsy mahamenatra mijoro amin'ny maha-kristiana ary Mirana e. Zany ny tsy mahamenatra manaja an'Andriamanitra satria azoko antoka ny fiainana miaraka aminy. Menatra ary Vivianina. Tsy izaho te tsy mba nijoro tamin'ny maha-kristiana. Nefa mba nitezaina hivavaka ihany. Ny ray aman-dreny afa-baraka. Andriamanitra nalako baraka. Sa jereo, zao sisa. Hitako fa ay fifaliana sandoka daholo izay niainako hatramin'izay. Mirana, okizay. Enondry tsara aloha e, okizay ny ranomaso e. Enoy hafa tena tiandry Andriamanitra. Fanahoana ry Vivy. Tsarondry moa ilay tenin'Andriamanitra voasoratra ao amin'ny Romanina 9:9-20. Hoe ahoana kimosay. Tena tiako ampaherezana andry mihitsy ilay izy. Zao ny voalaza ao hoe ny zavatra rehetra dia miara-miasa hasoa izay tian'Andriamanitra. Nataony miara-miasa hasoa andry izao mba hahatonga andry hatsiaro sy hiverina amin'ny tanteraka. Fa ratsy izany dia mety ho lasa lavitra tsy nahatsiaro an'Andriamanitra intsony Mirana. Izany mihitsy Vivianina. Ary raha zanatria mohaka maty tamin'iny lozam-piarako dimatsiraviny iny, dia maty tao anatin'ny ditrako aho izany. Dia very mandrakizay aho. Misaotra anao Andriamanitra. Nahoana tokoa ny zamy maty fa olo-kafa. Tsy miova mihitsy ny fitiavan'Andriamanitra antsika ry Mirana. Tsy miova mihitsy. Fa miankina amintsika ny mampaharitra an'izany fitiavana izany na tsy. Sady tsy olona anie io Andriamanitra io ka handatsy e. Hivavaka rivya. Tena hivavaka. Hivavaka marina tokoa manomboka amin'izao sisa izao mba hanafahany amin'izao olana sy fahoriako izao. Tena azo antoka fa ny tsara sy ny mety indrindra no ataonao anao ry Mirana. Tena mino an'izany ekia. Tena mino an'izany aho. Ary hivavaka mba ho lasa modelo any namako rehetra. Zay mihitsy ekia. Misaotra ki Vivianina. Dia mba ho fantatra hoe iza tokoa moa tena kristiana. Ifaly miarabany tanora rehetra sy ny ray aman-dreny ihany koa mpanaraka ity fandarana ity. Inoko fefa tafita taminao sahady ny lesona zay tia nampitaina tamin'ny alalan'iny tantara iny. Mahafinaritra antsika tanora moa ny miaino tantara na ny miaino fananarana maka lesona amin'ny alalan'ny tantara. Iny tantara iny dia nanasongadina ny tombontsoa azo avy amin'ny fivavahana kristianina. Ny ampahany ihany no nresana tao anatin'izay tantara izay. Misy moa ny manohatra ny fivavahana sy ny finoana ho tahaka ny tehina. Mihoatra lavitra noho ny tombontsoa azo ny olona mampiasa tehina nefa ny tombontsoa azo avy amin'ny fivavahana kristianina. Inona moa no ilana ny tehina?
ho betsaka no ilana azy ary tsy ny be antitra sy ny jamba ihany no ila azy fa ny tanora koa aza. Ny tena no manamora ny fandehanana amin'ny fiakarana sy ny fidinana, azo hitondrana entana ihany koa ny tena. Reo mpandeha lavitra mandeha tongotra dia mahafantatra tsara ny asarobidin'ny tena. Ho an'ny mpiandry biby fiompy dia sady miasa androana ny biby ny tena no ampiasaina koa amin'ny fiarovana azy ireo. Ny tena dia fitaovam-piadiana mahomby ihany koa ho an'ireo izay mahay mampiasa azy. Santoniny ihany ireo amin'ny tombontsoa azo avy amin'ny fampiasana ny tena. No ireo anton'ireo dia misy ny manohatra ny fivavahana amin'ny tena ho isika. Mihoatra no ireo tombontsoa azo avy amin'ny tena nefa ary mihoatra lavitra mazava loatra ireo tombontsoa azo avy amin'ny fivavahana kristianina. Andeha hitanisa santonany vitsivitsy isika. Akoatra rehefa noraisintsika tamin'ny alalan'ny tantara teo. Voalohany indrindra ny fivavahana dia midika ho fifandraisana tsy tapaka amin'ilay Andriamanitra inonao fa namorona sy namonjy anao. Isika olombelona mantsy dia niforonina tsy hisaraka amin'ilay Andriamanitra namorona antsika. Aoka apetraka tsara ao anatin'ny loha izay. Tsy niforonina hahay misaraka amin'Andriamanitra isika. Na koa hoe ho velona sy hanana fiainana milamina nefa tafasaraka amin'Andriamanitra. Raha misaraka aminy isika dia tsy mahay manao na inona hoy Jesosy. Azo lazaina amin'ny fomba hafa koa izany hoe tsy misy ilana azy mihitsy isika raha misaraka aminy. Tahaka ny lampe de poche angaha izay tsy misy herinaratra satria tsisy pile, tsisy ninina mihitsy ilanan'izany. Ny faharoa dia izao, ny olona mivavaka dia olona manana fiadanam-po avy amin'Andriamanitra no reto antony reto. Voalohany indrindra dia matoky izy fa misy Andriamanitra mitantana ny fiainany sy miaro azy. Raha sanatria misy loza mahazo azy dia iveriny fa noho ny antony telo ny mahatonga an'izany. Na ho vokatry ny adosoana nataony, na fisedrana ny finoany, na ho fampitomboana ny fahalalahany sy ny fanandramana irany amin'Andriamanitra. Raha toa ka vokatry ny fahadosono natonga ny olona taminy dia mangataka famelan-keloko izy satria mahatoky fa ilay Andriamanitra izay miaino azy rehefa miaiky ny elony izy dia mamela ny elony. Aorianan'izay izy dia mahatsiaro milamin-tsaina sambatra satria tsy enjehin'ny eritreritra intsony amin'ny fahotana izay efa navelan'Andriamanitra eloka. Raha toa ndraika fisedrana ny finono mahatonga ny olana mandalo ho aminy dia fantany fa hiaraka hiasa hasoa azy izany. Satria fisedrana ny finoana no ahafahana mianatra sy miaina amin'ny zavatra izay tsy mety ho hay mihitsy raha tsy mandalo amin'izany. Ina koa ny tombontsoa ho an'ny kristianina, ny tena kristianina. Izy dia mahafantatra fa mpanota avokoa ny olona rehetra. Kanefa ny fananana an' Jesosy ho mpamonjy ny tenany manokana, ny finoana fa Jesosy dia efa maty ny soloa azy, dia mahatonga azy hanana fanantenana sy heritsaina ary fahasambarana. Nahoana moa? Fantany fa tsy maintsy hitsangana amin'ny maty izy raha tsy maintsy handalo fahafatesana azy. Manana fanantenana azo antoka izy ny amin'izany. Ary aorianany fitsanganana amin'ny maty dia misy ny fiainana mandrakizay izay no manin'Andriamanitra ho azy. Ny tombontsoa azon'ny kristianina indray eo amin'ny lafiny ara-piarahamonina dia izao, olony fihavanana izy, mpampiavana izy fa tsy mpampiady, tia manampy ny hafa amin'ny toe-tsaina tsy mitady tambiny, tsy mangalatra izy, tsy mpamon'olona. Raha lazaina amin'ny teny fohy dia izao, manaja izay voalazo amin'ny didy folo nomen'Andriamanitra izy, izay raharahany rehetra dia miteraka fiarahamonina mirindra. Eo amin'ny ara-pahasalamana indray ny kristianina dia izao, ilay Andriamanitra izay inony dia mampianatra azy tsy hanimba ny tenany amin'ny alalandreo sakafo manimba toy ny alkôla, ny sigara sy ireo zavatra tsy fihinana voalazo amin'ny Baiboly toy ny zava-mahadomelona ihany koa. Tsy mahatratra azy ireo karazana retina mpahazo ny olona mihinana ireny sakafo na zava-mahadomelona ireny. Tombontsoa daholo izany amin'ny mahazanak'Andriamanitra kristianina ny tena. Eo amin'ny ara-tsaina dia marani-tsaina izy satria tsy mba ny zava-mahadomelona sy ireo sakafo manimba ampin'ny fiaretan-toro fanao ny mpilalao fafinaretana ny sainy.
tsy mba nyzany rehetrarehetra zany izy voampirofo ny fikaroana natao rahateo fa mamparano-tsaina ny olona ny mamaky sy mandinika ny baiboly tombontsoa daholo zany ary milamin-tsaina izy satria mahatoky ilay Andriamanitra namorona sy namonjy azy izay nampanantena azy fa ny zavatra rehetra dia ataony io Andriamanitra izay hivavahany io hiaraka hiasa asoa azy na inona miseho amin'ny fiainany. Azonao an-tsaina ve zany hoe tontolo tsy misy olona matahotra an'Andriamanitra izany, tsy mivavaka izany, zany no atao hoe fahoriana sy fijaliana. Ny tanora mivavaka amin'Andriamanitra dia tanora mivelatra amin'ny lafiny rehetra maha-olona azy amin'ny fomba ara-dalàna satria voaro amin'ireo fakapanahy manimba ny maha-olona azy izy. Olona afaka ny olona mivavaka fa tsy olona migadra akory, ny olona mbola gejainy fahazaran-dratsiny amin'ny fihinanana zava-mahadomelona samihafa, ny paraky, ny sigara, ny toaka, ny fangalarana, ny fijangajangana sy ny sisa, reny ny olona migadra, gadrain'ny fahazaran-dratsiny, andevo ny fahazaran-dratsiny. Ary tsy ho afaka mihitsy zany olona izany raha tsy ekeny ny fanafahana omen'Andriamanitra azy amin'ny alalan'i Jesosy. Ankoatr'izany rehetra zany dia henohy tsara ny tena kristianina irery ihany, ny tena kristianina no hany atahoran'ny devoly izay miseho amin'ny endrika matoto, angatra, velo, tromba sy ny sisa. Fa ny ankoatran'izay dia tsy atahorany ary matahotra azy. Fa raha tena kristianina zanak'Andriamanitra ianao dia tsy matahotra an'ireny angatra, tromba, velo sy ny sisa ireny, tsy matahotra ny devoly ianao. Santoniny ihany ireo be dehibe efa nitanysaina taminao ireo fa azonao arahana tsara eto amin'ny onjam-peon'ny feno fanantenana isan'andro ireo tombontsoa azo amin'ny maha kristianina, amin'ny maha zanak'Andriamanitra. Raha toa ka efa kristianina ianao dia miezah mafy eo ambany fanampian'Andriamanitra mba tsy ho kristianina amin'ny anarana fotsiny fa faty antoka ho anao zany, satria manan-karena be zany hoe kristianina izany raha tena kristianina tokoa. Ka ataovy izay atonga anao tena izy mba hitanao ny fahasambarana aterak'izany. Raha toa ka tsy mbola kristianina mihitsy ianao, tsy manaraka izay voalaza ny tenin'Andriamanitra, kanefa maniry ny ho tonga kristianina, zanak'Andriamanitra, mpankatoa azy, dia manasanao zahay hanatevin-darana anay amin'ny alalan'ny fanarahana any Kristy sy ny fampianarany ary ny fiainany, fa tsy hanenenanao velively zany. Tsy olana izay lasanao tany, na ratsy manao ahoana na ratsy manao ahoana fieveranao azy izay fieveran'ny olona azy. Aza mezaka ny ho tsara kokoa vao manatona an'Andriamanitra amin'ny finoana, satria tsy ho hainao amin'ny herin'ny tenanao rery zany. Tsy ho hainao ivela ny fifandraisanao amin'ilay Andriamanitra namorona sy namonjy anao, zany hoe fanovananao zany na ny ampahany kely aza, fa manantona azy amin'izao enao mpanota maharikoriko anao sy maharikoriko ny hafa izao, ary Andriamanitra rery no afaka mandray anao amin'izany toe-batana sy toe-tsaina sy mba ny fahotana izany. Manantona azy amin'izao enao feno fahalemena sy feno fahasimbana izao, izy rery ihany no afaka mamela ny elokao ampitiavana ary tsy mandatsa anao. Izy rery ihany no afaka manova ny fahazaran-dratsy eo aminao. Ekeo ampinoana eo anatrehany, tsy lana olona mety maty mpanelanelana, ny tsy nentina ataonao sy ny fanirianao mafy hiala amin'izany. Azonao atao zao dia n'izao zany n'aiza toerana misy ianao. Tsy mila fanamboamboarana. Angatao mivantana izy, hamela ny elokao sy hanovanao, dia izy no hanome anao ny hery ho tonga olona vaovao. Ho gaga ianao satria ho lasa harikoriko anao rehefa ho tana namatotra anao hatramin'izay vokatra izany. Hanana fiadanam-po tsy mbola hitanao hatramin'izay na olona anao ianao manomboka hatreo. Mbola mety hisy ny ady ho hatrehana, satria olombelona mety hanana fahadisoana miverimberina kely ihany ianao indraindray, kanefa tsy hitovy amin'ny taloha tsony, satria ny famelan-keloka sy ny hery omeny fanan'Andriamanitra anao dia hanampy anao hivoatra ho amin'ny tsara kokoa hatrany eo ampiandrasana ny fiavian'i Jesosy indray ny amin'ny lanitra.
mino afa hanolotra ny tenanao ianao hanao zany fanandramana zany amin'izao segondra izao mihitsy ary hivavaka ho anao zahay dia izay koa no masaka azo natolotra antsika tamin'ity anio ity amin'ny manaraka indray no fotoanantsika raha tiako ny fiainako ho tonga lafatra dia nizao azany dia manafatrafatra fidio ny fidy ny safidy tsara sao anenena na lahany ampara misaotra antsika rehetra naharitra ny tandreny ny fandaharana hatramin'ny farany averina indray ary aza vela ho ny olo-kafa no napakevitra eo amin'ny toeranao fa tapao dia n'izao ny hevitrao mba ho tanora mahatoky tena mpanaradian'i Kristy tokoa ary anankina ny fiainanao tanteraka aminy mahereza manome fotoananao amin'ny manaraka indray na manao fanjaniaina na natotosa ny fandaharana ho antsika tanora niaraka tamin'ny samina sy nary ny sahana ny lafin'ny teknika tompona andraikitra namanao Elion Andre mitantsoa ilay feo ny fanantenana akoatra ny fiainoana amin'ny alalan'ny podcast dia azonao atao ny miaino ny fandaran'ny AWR sampana teny malagasy amin'ny alalan'ny Facebook isanandro amin'ity pejy ity AWR feon'ny fanantenana faniteninao no fahamarinana taridalana manokana fianarana baiboly avoaka ny fiangonana advantista maneran-tany iarahanao amin'ny feon'ny fanantenana sy ny departementany sekoly sabata dia mitoetrany ny fandraisantsika lesona avy amin'ny tenin'Andriamanitra ny fahoriana sy ny lalàn'Andriamanitra izay indray ny lohateny lehibe ny lesontsika amin'ny teny io ity ny fahoriana sy ny lalàn'Andriamanitra miaraka aminao hatrany mpiara-mianatra aminao miarabanao no sady manasanao mba hanovo ny tombontsoa avy amin'izao fiara-mianatra ny ten'Andriamanitra izao eto am-panomboana dia tiako ny sarika ny sainao handinika ny fototra ny aingan'ny fahoriana rehetra miatra eto amin'ity tany misy antsika ity vokatry ny tsy fankatoavany Adama sy Eva an'Andriamanitra fa na ny ekeny kosa ny tenin'ny Satana na tonga ny olana rehetra misy eto amin'ity tany ity aoka zava-tsara zany zany hoe olana ara-panahy na tonga ny olana ara-nofo miatra amintsika amin'izao fotoana izao noho izany dia tsy maintsy vaolana ara-panahy koa no fototra hamana ny olana ara-nofo miatra amintsika ary izany no natonga an'i Jesosy ny teny eo amin'ny Jaona 5:5-7 Jaona 5:5-7 manao hoe ny fanahy ny mahavelona nofo tsy mahasoa na inona na inona tsy milaza akory Jesosy eto hoe aza miraharaha ny ara-nofonao tsy zany mihitsy nanampy be dehibe ny olona teo amin'ny olana ara-nofo nahazo azy Jesosy fa ny tiany ambara dia izao ny fototry ny vahaolana marina ho an'ny olana rehetra mahazo antsika vahaolana marina sy maharitra amin'ny olana ara-nofo rehetra mahazo antsika ary ny faratampony amin'izany olana izany dia mifahafatesana inona ny vahaolana amin'izany ny vahaolana ara-panahy raha tsy fankatoavana an'Andriamanitra no natonga ny olana dia mila miverina amin'ny fankatoavana azy zany isika izay no mahatonga Jesosy miteny hoe ka tsao aloha ny fanjakany sy ny fahamarinany dia hanampy ho anareo izany rehetra izany dia rehefa vakiantsika ilay izany rehetra izany izay tany saina eo aloha dia olana ranofo avokoa fitafiana toerana honenana sakafo sy ny sisa ka tsao aloha hoy izy ny fanjakan'Andriamanitra izany hoe ny fahafahanao manana an'Andriamanitra ho mpanjaka ny fiainanao fa ho avy avokoa ireo zavatra rehetrarehetra ilainao eo amin'ny ara-nofo tombontsoa marobe no hita
amin'ny fanarahana ny lalàn'Andriamanitra, ny fankatoavana azy. Ary hitantaratra teo amin'ireo vahoaka izay nambin'Andriamanitra izany. Fatrapitandrina izay nambarany fitsipik'Andriamanitra ohatra ry Josoa, ary nahitany fombiazana izany, nahitany fanambinana izany teo amin'ny asa fitariana izay nataony, nitondrany ny zanak'Israely ho an'ny Kanana. Imbetsak'Andriamanitra no nilaza tamin'ny zanak'Israely fa hambinina izy ireo raha mankatoa ny lalàna nomeny, fa ahazo ozona izy ireo, ahazo famaizana izy ireo rehefa tsy mankatoa n'izany lalàna izany. Tsy mitovy ny hoe tena mitsipaka ny fankatoavana ny didin'Andriamanitra sy ny hoe miezaka mba hankatoana izany na tsy tanteraka amin'ny fankatoavana n'izany aza. Tsy mitovy izany. Angamba mpampianatra ianao, na koa mpitsara, na koa ray aman-dreny, eo anatrehan'ireo fitsipika izay apetraka amin'ny fitantanana ny firenena, na ny fitantanana ny sekoly, na ny fanadinana izay atao, na ny fitaizana atao an-tokantrano ao, misy fitsipika tsy maintsy mifehy, misy fifampifezana tsy maintsy atao. Tsy tanteraka amin'ny fanatanterahana n'izany ny zanantsika, saingy samy hafa amintsika mihitsy ny olona manao fanahiniana sy ny olona miezaka. Isika aza mahatakatra an'izany. Maika fa ilay Andriamanitra tena tiantsika, izay manome hery atsika ho afaka mankatoa ny didiny ampitiavana. Zao ny voalaza amin'ny tantara faharotoko faraika amin'ny telopolo andiny faharoapolo sy ny faraika amin'ny roapolo. Tantara faharotoko faraika amin'ny telopolo andiny faharoapolo sy ny faraika amin'ny roapolo. Ary toy izany nataony Ezekia eran'ny Joda rehetra, fa nanao izay tsara sy mety ary marina eo anatrehan'i Jehovah Andriamaniny izy. Ary ny raharaha rehetra izay natombony ny amin'ny fanompoana ao an-tranon'Andriamanitra sy ny lalàna ary ny didy hitadiavana n'Andriamaniny, dia nataony tamin'ny fony rehetra fanambinina izy. Hitantsika fa mifandray mihitsy izany ny fanambinana sy ny fitandremana ny didin'Andriamanitra. Ka raha mipetraka ny lohateny hoe ny fahoriana sy ny lalàn'Andriamanitra, dia izao no tianambara. Izao fahoriana rehetra mitrango amin'ny fiainantsika izao dia vokatry ny tsy fankatoavana, hatramin'ny nahazo any Adama sy Eva ka hatramin'izao, vokatry ny tsy fankatoavana. Raha te hilamina ianao eo amin'ny lafi ny fifahamoivoizana fotsiny ohatra, dia ajao ny lalàna mifeny fifahamoivoizana, dia milamina ianao. Mety hisy olona izay handona ny fiaranao, na hanohitohina koa ny motoanao, na ianao izay mandeha eny an-tsisin-dalana manaja tsara ny lalana tokony alehanao, kanefa ilamina kokoa ianao eo anatrehany famahana ny olana satria tsy avy aminao ny olana. Jereo aneny fitaka nalefa ny Satana tamin'ireo razambentsika, dia jereo mivokany eo amin'ny fiainantsika. Tsy ho faty sy akory ianareo hoy izy raha tsy mankatoa ny didin'Andriamanitra, fa maika aza ho lasa lavitra kokoa, lasa hitovy amin'Andriamanitra ianareo. Fa ny anton'izany fandrarana izany dia tsy tia ny hitovy aminareo, misy tombontsoa be dehibe hafeniny tsy tia ny ho azonareo. Kanjo izao hitantsika izao ny vokatry ny fanarahana ny tenin'ny Satana. Langa varoraraka, tsy ho faty, tsy ho faty. Kanjo izao hitantsika izao, faty mikararana, vokatry ny tsy fankatoavana ny tenin'Andriamanitra, ny didin'Andriamanitra. Ka raha mipetraka ny fanontaniana hoe avaiza ny fahoriana, dia izany no antony. Mazava amintsika tsara angamba itiana mbara. Ny fanambenan'Andriamanitra dia tsy tombontsoa raha materialy fotsiny. Nanan-karena raha materialy tokoa ry Abrahama, ry Joba, ry Isaka, Jakoba sy ny maro hafa, saingy apahany kely monja amin'ny vokatry ny tena fanambinana ny men'Andriamanitra azy ireo ny arena raha materialy. Aoka zavy izay, ny tena fanambinana lehibe ho azy ireo dia ny fananany an'Andriamanitra ho tompony fiainany. Zavatra rehetra ho azy Andriamanitra, ary nahatonga azy hanana fiadanam-po
sy fitonitsaina manokana satria miaraka amin'ny tompony hery sy ny fahefana rehetra izy. Rariny zany ny tena fanambinana. Mety manana harena raha materialy be dibe mantsy ny olona anankiray, kanefa tsy hitondra fiadanam-po azy zany raha tsy Jehovah ny tompony fiainany. Mety tsy nomena tombontsoa raha materialy mihitsy koa ny olon'Andriamanitra sasany, kanefa zavatra rehetra ho azy mihitsy Andriamanitra, ary mitondra fiadanam-po azy, fitonitsaina ho azy. Fantany fa ny zavatra rehetra miseho amin'ny fiainany dia hiara hiasa soa ho azy satria tia an'Andriamanitra izy ary mifikitra amin'Andriamanitra. Ny tena faratampony amin'ny fanambinana ho azy ireo dia ny fahazony toky azo antoka, fa na velona izy na tsy maintsy handalo fahafatesana dia efa azo ny antoka ny fahazony fiainana mandrakizay aoriana ny fitsanganana amin'ny maty. Miteraka fitonitsaina izany, miteraka fahononam-po zany. Hitantsika amin'izany ny tombontsoa ny fiarahana amin'Andriamanitra, izay midika ho fankatoavana azy eo amin'ny fiainana, tsy indre mandesa-kerinandro ihany, fa eo amin'ny fiainana andavanandro mihitsy. Mony eto amin'ity tontolo feno fahotana sy faratsiana ity isika, tontolo izay isiany fifanandrinana mivaivay eo amin'ny tsara sy ny ratsy, ary tsy misy afaka amin'izany na dia iray aza, saingy azo fanambinana manokana izay manana ny Jehovah ho Andriamaniny eo amin'ny fiainany. Mandalo sedra ary indraindray dia fahafatesana mihitsy ireo zanak'Andriamanitra mijoro matoky aminy. Anisan'izany ry Jaona mpanao batisa, izay ny lohany mihitsy ny tapaka, kanefa tsy midika ho fahaverezana ho azy mandrakizay izany satria moatsanga ny tompony amin'ny maty izy amin'ny fiavindrainy amin'ny raony lanitra. Voatanisa izany eo amin'ny Marka 4:5-20. Eo koa ry Joba ao amin'ny Joba 2:1-2, nandalo fitsapana mahamay izy satria nafoy ny tao anatin'ny fotoana foy monja izay nananany rehetra hatrany amin'ny fianakaviany, kanefa rehefa tsy niala tamin'Andriamanitra mihitsy izy dia nataon'Andriamanitra niotra lavitra noho izay nananany teo aloha, ny arenany nomen'Andriamanitra fianakaviana koa izy. Azonao vakiana ny fiafarahany Joba, ny fiafarahany fiainany ao amin'ny Joba 2:20, indrindra fa ny 2:20-7. Ao amin'ny Korinthiana 2:1-7 sy ny manaraka, Korinthiana 2:1-7 sy ny manaraka, ahitantsika ny apôstôly Paoly mitanisan'ny fisedrana maro karazana izay niatra taminy teo ampanaovana ny asan'Andriamanitra. Fa nampatanjaka azy zany. Misy fomba fiteny ankafizin'ny mpiara-miasa eto amin'ny AWR izay manao hoe, izay rehetra ataontsika na mahazo antsika ka tsy mamono antsika dia hampatanjaka antsika. Ary zany mihitsy ny vokany tamin'ny apôstôly Paoly. Tsy matiny reny izy, tsy matin'izany fisedrany zany izy, fa niara-ny asa asoa hampatanjaka azy ara-tsaina sy ara-panahy ny sedra ny lalovany. Na tonga azy ho tena olon'Andriamanitra, tsy ambava fotsiny fa teo amin'ny fiainany mihitsy. Eto am-pamaranana dia miangavy ianao hamaky izay voalazo amin'ny Hebreo 2:20. Ahitanao ny tsy ambaratelon'ny fijoroana ho mahatoky hatramin'ny fahafatesana ny ainan'ireo zanak'Andriamanitra. Mino aho fa tianao koa ny mba hahazo fanambinana, ary hitanao ny tsy ambaratelon'izany dia ny fifikirana mafy amin'Andriamanitra amin'ny fiezahany eo ambany fahasoavany hankatoy ny didiny. Amen. Adventist World Radio, the voice of hope. Tapitra treto ny fiarahanao tamin'ny radio feon'ny fanantenana na ny AWR. Azonao atao ny mamerina miaino na maka mahimaimpona ny fandaharana narahanao teo amin'ny fotoana rehetra ilanao azy. Raisoaryn'ny adresy ahafahanao manao izany. www.awr.org. Mandrapitafa indray ary.